Omby zato latsaka no sariny gendarmerie avy any amin'ny distrikany Antsoy tany Matsaborobe tao amin'ny commune ambanivohitra Epandrekilandy taoriana ny fetim-pirenena tamin'ny alalan'ny opération nataon'ny gendarmerie tany Antsoy mba mongorana ny Halatra Omby any an-toerana. Araka izany omby miisa 3 no fantatra fa tsy mifanaraka ao anatin'ny bokin'omby ny tompon'omby iray, ny volon'omby sy ny isan'ny omby voasoratra ao anatin'izany bokin'omby izany. Voatery azany noho izany ireo omby tsy mazava ireo. Ny ao amin'ny région Sofia dia natratrarantsika omby miisa eo amin'ny 100 latsaka ka io zany dia tratratsika tao amin'ny commune Epandrekilandy commune Fokotany Matsaborobe commune Epandrekilandy distrikany Antsoy. Olona anankiray izay mitazona bokin'omby nefa ny omby zay tratra teo amin'ny kijanany ny volon'omby zany tsy mifanaraka akory amin'le voasoratra ao anaty cahier. Automatique moa zany no raisina daholo ny omby rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny cahier io ary nampidirina fourrière ao amin'ny commune Antsoy amin'izao fotoana zao. Efa mandeha moa ny enquête ary ce qui est sûr zany fa tsy maintsy matolotra ny fitsarana zany ny olona rehetra vakasika an'izay omby tsy mazava zay. Misy ny vokatra ho an'ny gendarmerie pirenena ao amin'ny tobim-pileovana avy any Antsoy ao amin'ny commune ambanivohitra Epandrekilandy. Raha tsy ahivina dia tamin'ny alalan'ny causerie morale nataon'ny gendarmerie no nahafana nametraka ny paikady rehetra nanomana ny opération nahafana namongotra ny Halatra Omby any ambanivohitra.